Misy intona ary manome asa ho an'ny tanora maro amin'izao fotoana ny fampiasana ireo teknôlôjia vaovao sy ny nomerika. Ireo izay nahavita fiofanana mahakasika izany matetika no manana fahafahana hikirakira ny nomerika sy ifandray amin'ny any ivelany amin'izay asa ho tanterahiny. Ho an'ity renim-pianakaviana ity ohatra, noho ny fiofanana nataony no nahafahany manana asa nampinany ao an-tokantranony amin'izao fotoana. Dia tsy vitan'ny rédaction web fotsiny ataoko amin'izao fa mbola nahita client koa za amin'izao Maurice dia ina ny ataoko manao train d'adaptation. Tena hoe le série le ohatra mandeha amin'ny Hollywood, A plus reny dia tonga avy any le izy na en anglais na amin'ny teny zareo dia ny ataony zany tsy vitany hoe mitraduire fotsiny fa miadapter an'le ina moa le dialogue par rapport amin'le zavatra ataon'le olona. Dia tegna anisany magnampy satria za zao mère au foyer dia magnampy amin'ny revenu satria épisode raika zao 50 000 ariary nefa ny 20 minutes ake épisode raika dia plus tu en fais dia plus ianao mahazo vola, tsisy hoe tsisy heure zany mila miditra amin'ny 7 mirava amin'ny 10 fa za zao mampatory zaza iny za dia mahavita ohatra hoe atsasaka épisode dia livreko iny dia fanaraka fotsiny zay rehefa vita correction dia payeny zareo. Dia tegna magnampy be ho an'ay le maman mère au foyer nefa mbola tsy afaka miasa nefa te hagnampy fitadiavam-bola an-dragno. Informatika no fianarana noratoviny saingy tsy mifanaraka amin'izany ny asa ataony ankehitriny. Informatika mihitsy ny nataoko fa vao azoko zany diplôme mako dia avy eo za bevoka dia tsy afaka vitako ny stage koa fa rehefa anao zany avy niteraka 6 mois après anao vao andeha hitady asa ny olona eo misy nouveau diplômé dia matetika zareo zany tsy mbola mandray dia ozy aloha zany anao zavatra afaka tadiavam-bola dia nanao formation fa za io mieritreritra mbola na formation professionnelle anamafy kokoa le anako dia hiasa en entreprise en tant que développeur amin'izay. Malalaka ny momba ny informatika sy ny web amin'izao fotoana. Antony tsy dia mankafy izany loatra ny any ivelany ka eto Madagasikara ny ankamaroan'ireo orinasa vahiny no mitady olona mahafehy ilay asa araka ny filan'ny orinasa tsirairay avy. Mbola vitsy anefa raha ny fanazavana ireo tanora mahafehy izany ka antony mahazava-dehibe ny fampiofanana. Manoro lalana zany, toro lalana ho an'ny tanora zany dia fampirisihana azy hiditra amin'ilay domaine satria tsy azo ialana le izy. Dia ho an'ny olona efa miasa sy ho an'ny olona mbola tsy miasa ihany koa dia misy toro lalana momba ny asa zany rehefa avy eo hoe inona ny asa azo atao ao anaty internet ao dia le izy asa tsy dia sarotra nefa azahoam-bola dia tsy fisiana asa koa moa zao manahirana be dia zay ny antony anaovana ity conférence ity maimaim-poana le izy dia misy intelo izy ity isa-taona zany. Ankoatra ny informatika sy ny web, mahafehy tontolo hafa ihany koa ny ankamaroan'ny tanora malagasy amin'izao fotoana. Isan'izany ohatra ny robotika. Ary efa maro ireo tanora malagasy nandrobaka ny amboara tamin'ireo fifaninanana iraisam-pirenena isan-karazany mikasika izany.